Rehefa taitra madama dia betsaka ny tapotsina totovoaka ary mety hifiritika eraky ny fandriana sy ny toerana rehetrarehetra. Dia raha mbola tsy misokatra ny fe dia jereo tsara fa mbola mihidy tsara ohatr'izao ilay izy. Rehefa somary miakatra amin'izay fetanan'ny madama dia somary misokatra. Hitantsika tsara misokatra ilay izy. Ho an'ny lehilahy malagasy izany toro-hevitra atoroko, ho an'ny lehilahy rehetrarehetra fa raha tia lehilahy ny vehivavy hoe hivoaka tapotsina atody, tsy mivoaka ho azy tapotsina atody io ohatran'izao raha tsy ohatra ny lehilahy mikitika madama. Mialohan'ny ampidirany lehilahy sy mialohan'ny kitikitiany lehilahy ary ambany ery, tsy maintsy mila atao tsara be mihitsy ny préliminaire, tsy ilay any amin'ilay tapory aloha tiako lazaina voaloha fa any amin'ny mifanoroka, mifanafosafo, mifampikitika, any aloha ny fototra voalohany. Rehefa miakatra amin'izay ny fetanan'ny madama mandritra ny eo amin'ny 10 minitra na 10 minitra eo dia jereo tsara fa somary misokatra tsy moramora ilay tapory io, ary ambon'izay lasa mivoto. Tsapa hoe na lehilahy raha mahatsapa hoe somary mivotovoto matevitevina voton-draha, ohatry ny lehilahy hoe dangitra ihany koa dia mavoto ihany io, dia lasa somary misokatra tsy moramora, dia mivoaka tsy moramora ilay tsiranoka avy eo. Raha ny tokony ho izy aloha dia tanana anjara ny lela no malefaka tsara ikitiana ilay izy, na ity ilay tanana ampovoany ity. Tanana ampovoany ity tsy tonga ilay dia mampidipiditra fahatany ihany, fa ilay tapony manodidina rehetrarehetra ity na ataony lehilahy ohatran'izao, na koa ohatra ataony lehilahy makasisina ohatran'izao, na atao somary ampidiridirina ohatran'izao, dia anisan'ny mampataitra ny vehivavy. Mandritra an'izay dia ilay mifanoroka ary ambony ary mila atao tsara be, satria raha mikitikitika any ambany any lehilahy nefa mbola tsy taitra akory ny vehivavy dia lasa tsisy fahafinaretana azo vehivavy. Raha mampiasa lela izao lehilahy, jereo tsara ilay izy ilay mihidy ohatran'izao, afaka ahodikodina manodidina rehetrarehetra iny lelan'ny lehilahy, mihodina tro ery ambony ery ilay kitso ozintsika, dia afaka lela-delafina tsaratsara ilay kitso ery ambony ery, miakatra midina sopirana, pelipelika, dia jereo tsara fa rehefa tena dangitra i madama kely, jereo fa hitan'ny lehilahy misy mitsangana kely ilay tsaramaso eo ambony eo. Tsy tazana io raha tsy rehefa ao anatin'ilay fientanana ny vehivavy. Izany izany dia ampiasao tsara ny lela, dia amin'izay ny vehivavy mahazo aina. Ny olana amin'ilay izy rehefa hoe tsy mamoaka tsiranoka, ny vehivavy tena mampalahelo, lasa maina, marary, maratry noho izany izay lela lazaiko izay, aza maika hampiditra. Fa rehefa tsapan'ny lehilahy tsara fa miha-malama amin'izay ilay izy, dia izay lehilahy vao manomboka mampiditra ny ratsan-tan'ny lehilahy. Ary aok'izay ilay saridika, lazainy fe masiso hoe maimbo, hoe tsisy olona mandry eto ambonin'ny tany tompoko. Tsy maintsy maimbo helika antsika, tsy maintsy masiso daholo, fa tsy hany ilay olana. Rehefa tsy tia ny lehilahy ilay izy dia hajanona ihany koa, ary aza manaiky nonoina ihany koa lehilahy rehefa hoe tsy tia ny lehilahy ilay vehivavy. Mazotoa.